Iasa ho an'ny tanora fitsaboana ny maso hiady amin'ny anoanana ary hiaro ny tontolo iainana. Ireo sehatra efatra ireo no isian'ny Lions Club eto Madagasikara amin'ity taona ity raha ny nambaran'izy ireo androany. Tsy ny maso araka ny fantatry ny be sy ny maro azy ihany no anaovan'ny fikambanana Lions Club Asasoa, fa eo ihany koa ny asa ho an'ny tanora, ny fiarovana ny tontolo iainana, fa indrindra ihany koa ny ady amin'ny anoanana. Ireo sehatra efatra ireo no iasan'ny Lions Club mandritra ity taona ity raha ny nambaran'izy ireo nandritra ny fampahafantarana ny gouverneur vaovao ny distrikany 403B2 Alexandre Chanfan avy atsy amin'ny Nosy Mayotte tetsy amin'ny Carleton Nanosy. Distrika 403B2 izay ivondronan'ny kluba 13 miaraka amin'ny Maurice, La Réunion, Seychelles, Mayotte ary Djibouti. Aksa anankiefatra eo dia efa fanaonay hatramin'izay ary ainay tsara indrindra ohatra zao ady amin'ny fahajambana io no ahafantaran'ny olona anay satria efa 100 taona latsaka zao io no ataonay nareo ngamba mivantatra tsara ny Lions Side First Madagascar zay miady amin'ny cataracte ary koa zavatra tsapa teto Madagasikara dia ankizy zay mila solomaso any ampianarana mbola mianatra mila solomaso kanefa ny ray aman-dreniny dia tsy afaka manefa an'izany alohan'izay dia hoe fantatra fa marary ny masony nefa tsy afaka mandeha mijery akory izy dokotera dia rehefa namijery dokotera indray izy avy eo dia hoe tsy maintsy mitondra solomaso nefa tsy afaka dia efa 10 taona zao efa misy toerana manokana ao amin'ny hôpital Ramaniandriana Malina andraisanay andro olona indrindra fa ny zaza izay sahirana amin'ny fijerevana na sahirana amin'ny fahajambana fa ny tena anisany idiranay zao amin'ity taona ity dia ny hoe ady amin'ny anoanana io dia ho zava-dehibe io mpanomanana an'izany zay misy organisme maromaro hiaraka aminay fa ny tena asa ataonay zany dia ny hoe isensibiliser ny olona amin'io ady amin'ny anoanana io. Omaly no nigadona teto Madagasikara ny gouverneur Alexandre Chanfan ary anatanteraka fitsidiana ny Lions Club eto Madagasikara hatramin'ny fahaenina amby 20 Aogositra. Maromaro ireo faritra hotsidiany mandritra ny fandalovany. Ny 7 Oktobra 1770 no niforona ny Lions Club International tany États-Unis tamin'ny alalan'ny Melvin Jones. Ny Lions Club International ny fikambanana matanjaka indrindra maneran-tany izay manana mpikambana lehilahy sy vehivavy miisa 2 tapitrisa sy 4 alina manao asa tsitrapo. Izay ry tompo-kilasy tovovavy no masaka azo natolotra ho antsika tamin'ity androany ity. Isaoranay ianao nijery sy niaino hatramin'ny farany vaovao antsika. Manentana anao hatrany fa mbola maro ireo fandaharana izay arahinao isaky ny asabotsy tahaka izao ka aza misaraka amin'ny fahitalavitra matv ary mipetraka miveloma mandrafitafa indray ry izahay eto amin'ny fahitalavitra matv.